Tena zavaka avo manenina ka mianatra. Mampalahelo kokindry izany rova. Ao fa ezaka mpianatra indry rehefa tafita e. Sitra ihany akity zaro rova. Fa ny afarany ty fianarany zanako mba nahoana. Mama Iando io indray zay ianao fa hampiasa saina sa te hiverina any amin'ny hôpitaly indray e? Mandrosoa fa indry ty fe rova dia tena tsy mamana heritreritra ny ody mihitsy a. Maman manao karta malady anie zanao ty fa tsy te lalan'izany e. Andao mody amin'izay efa ampy zay roa volana nijanona andrita ty izay fa raha mbola tsy mampiasa ny roa volana karakara andre azy zay a dia leo ny fasana ny andry azy. tena mpamosavy anao tirina manka lasa anao voaka miaraka amin'ny vava tsy manontolo raha fanafody anasitrana na vavao mainka mivimbina poizina nona. Boka re risy mianaka tahin'Andriamanitra renareo e. Ampalalako anao tsara ando a. Manana ny maha izy azy io zanako io dia tsy manam-pazina mitovy amin'ny zanako ao azy. Koa fantatra ao tsara ry maman fa zany nanolo tena nampiazy eto ary raha kombony koa ny vavanao fa tsy mamaniady akory tsy nampianatra atsony fa inao raha tsy fitondratena ary mitaky angamba ny tsiny raiko ka tsy mamela ota fita mba hiadanantsika raha trahaino rina any. Vavandrea kombona tsy milala fa tsy tongobola leo andry mihitsy a. Raha mba misy olona kely dia nendrapaka ihany ny tindry ho fantatra zany angamoa ampifoany raha indry izay fanapasany e. Hay mazava zany fa tena matinao ndraiko. Fa indry mampiteniteny foana ka. Sao nisy rova mandehana amin'izay indry mandeha mody ary misaotra petsaka andry tamin'ny zava-bitandry rehetra. Andriamanitra ny amaly soa andry. Toraka izany ihany koa anao ry madame Sylvie. Misaotra petsaka anao satria raha tsisy anjanaka anao a dia sairana tokoa izay tamin'ny fikarakarana ny tenako indrindra fa teo amin'ny fitsaboana. Tsisy tokony soranao zany mama Iando tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay fanampy. Ary ianao ry maman aza mila vanina mandehana ny lalanao mody sina olona fa aza mieritreritra ny tenanao tsotratry ny aloka ka mbola tsara ody amiko zany ndry ka andeha ody anao inona ny fotsiny anefa e. Sady izaho koa nena miala eto andeha hitady vola amin'izay e fa tsy hipetrapotsiny hihinana ny azo ohatry ny ataonao an-trano ao fotsiny. ka tsy rarako zany e. Tsy mila ndre manompolina mahantra velona tahaka an'io a zay ihany ny fantatro. Sylvia ny vavany tsy atao be ange hono ka ny mamerina azy ny sarotra e. Ary aza tositosika koa nondro botry fa tsy fantatra izay anao kambana. Taddio ny lasa ry Sylvia fa raha tsy ny fanetretena goavana nataoko taminao dia tsy ho tako izao mihitsy ny fiainanao. Fa mety anao angamba no nipetraka tamin'ny terako izao a nivarotranana teny amoron-dalana sy nahantra. Shi taloha zany raha ando a. Ay vale. Ay ampy izay ary mandehana amin'izay nareo mandeha ary ampy isainako sy anisako miasako izay. Mama Iando moramora ihany aloha ianao fa mbola amin'izay angely fatra naditinanao e. Aloha mipetra sady za koa tsy miala eto raha tsy alalina avy amin'ny Samira satria tsy zao ny tokony meko azy. Ary ianao ry maman ndany ianao mandeha ihany fa ampidi-doza fanindroana eto indray. Rova misy tokoa natao hoe vorondolo ny tera-boromanga. Efitrana misy alana sy atanjaka manak'izay nga misy indry mama Iando ka tsy mba mitsinjo farany Izao no izy ihany fa misaora azy fa aza manolosina. ao ferena matory ianao mama Iando fa mbola ho avy ny andro tsy ho zakany. Tsy naninona ny kiponao zaitra tamin'ny netsika mafy teo. Tsy maninona ry rova ka. Rova mba meo kely ange ry akanjo bako ry e.
mandray fa misy sintary mitady ay asom-panafodinareo mianakaviny zany aho ka tsy mahalamody intsony andaoko itsika mianaka mba hitanina kely amy tokotany a ary manomboka eto a ataoko mahita vehivavy nareo manomboka androany raha ohatra nyendrenikiny daholo ny fondrendry mama ihany dia io tsy misy tsy anaka ny olona rehefa mbola tsy nidona paorina na fangiry firiny zany a dia matetika tsy tsampany velively mihitsy natao hoe manahoana ny lanjany fijaliana noho izany anaka dia asa malaky manary toky ianao fa andra andro mbola mety io vafo ihany izy ary eo vao atsampa sy anarina ny raha tsy nety rehetra vitana saingy efa tara loatra e ka mety ampitondra fahaizana sy taketra ny maro ka aleo fongorona dia ny meloa orova fa angamo atsika indray ny valifaty e tokoa moa an'Andriamanitra fa misy ino samira manahoana eny moa manahoana zao ny fianaran-dry ao mbola tsy dia misy atahorana loatra eto roneny fa manahoana anao fahasalamanao ary inona marina ny seho tato e iveriko fa tsy hotratrako atsony ange indre io rova e ampalalao madame Sylvie mamanareo iny a fa tsy mpamosavy akory izay nampilalao ody ary hevitra sitrapondry koa nge tato fa tsy nisy nanerindrina nampianasineny e fa ahoana kosa moa ny era tamindry zany niditra tato a dia tsy maintsy manao velomandrio kosa malato marina ny nao anaka fa hoana ry samira inona kosa no mahabe fiavy avy any ary misisa ry samira a manontany aloha ary manadiady vao manao zavatra fa mety ahitan-dozy tena marina izany roneny a azafady tokoa kia toy na loatra mantsy ny foky nanaova mamanareo anahy teo efa napoziko ka azafady madama e raha tsy diso a Sylvie ny anaranao e fa hoana laza hoe rehefa mainka za koa ane mba maiky e madama mosa mademoiselle sy ty indri dia mety daholo e fa hoana ke tiako be mademoiselle fantatso mety ty efa madamy fa tanzay fa potipoterako mivavaka tyo avo tsatsako sady gajaiko ty fa mpangalatra mivadiko fantatso ty va e ina fa isa mody ty e ary taza koa nangatra vadinao fangala vadin'olo ny jifa faty aloha ny endriny teo vonoana faty any tsy toizy ny ty any tako n'izao Talafusy. ka efa mora viako izy mama ianty nahita ve nahita ihany akerova fa mbola tsy ampy a fa tsy ampoatriny eo amin'ny 3 alina eo aky dia vitandray ny fidirany amin'ity taoko ianarany ity a ay tsy ary dia mandeha anaty eroaingana fa sode sasan'andro se samira sotra betsaka kerova Andriamanitra ny amaly soandry malafo inona atao reo izay madama anana sa voatabia sady tsy anana ny tsy voatabia fa mba mijerijery fotsiny fa toa izy aloha ny resaka reo e ay dia mandeha ana amin'izay ary e za koa mbola manomana ny volany manany memara sy mibokana dia tenanao izay samira hoe ataovy tsara hoe fianarandreo sisy rova dia aza mieritreritra zavatra betsaka fa za koa efa kely sisa dia voafeniko ilay volany manana ny memara misaotra kerova zay fa zay aloha falozako indria rehetra dia mandrapena mamayanto anaovana amin'izay ve ianao madama mazay
Na io koa be problema mahatsiraviny ery ny olo efa mianjy adiny sy ianareo fa ilozako za tsy mahavita an'izay mamela fila mandehana koa mandeha dia sisiny ale ora vidalana tsy misaina sasatry ny miadana manala baraka foto zany dia an'ity ty mba ianao ry mamoa azam-banetoko natao ohatra anao fa tsy serarina reo tafiditra eo mihitsy tamin'io azafady madamo fa hoana ka izay tompo manala baraka fotsiny fa an'ity ty anojavanetako na akorotarotrana fa anodria zany asiro tena masay aletra ty tsisy mahorany ty tsy tena ao anatiny arena feno rano latsaka sy feno alahelo sasana tsy zasara koa raha matotia fantatsy fa manana olana koavana ianao madamo zany io eny to sady iza koa moa ny olona tsanana olana eo amin'ny fiainany zany a zany mantsy raha tsy madiso fisaka ianao sa ve eny tompo madamo mary fa misy azoko nampinaninao ve iandro aloha ny anarako hoe zany tsara be sao dia mba ianao ary le olona mpaminany sy mpamantatra no avy reny de tsy izany mantsy fa ny tenako olona pino sady fakatoan'ilay iray any an-danitra izay be fitiavana indrindra fa hitokiny maro ka aza matao atsy anao madamo fa mba iak'Andriamanitra anao asa sotoanao koa raha ny tena marina kidy iak'Andriamanitra amonjy anao sy ny zanako koa zanako fiary ny zanako ary isany anarana ary ianao mitady tsy eno sambatra nefa izay mino ny teny soa masina samy raha ny anarany zanakao tokana ihany manao ny fianarany eny amin'ny ambara tonga ambony izy ary amin'ity taon'ity zany makana sa tsy makana ny voalazako tsy olana tranontsona angandry io an'io tsy maintsy mody koa tangamo eriponao na ny sasaranao trano ipetrako fa tsy mbola eripon-dada ihany hitatsika eo zany ka ona to inona zany no anampianao ny tenako Andriamanitro inona no ataoko tena nasika be mihitsy direkteur fa androany ny farany anjavako ny sara-pidirako mianatra tompo raha mba sitrako ao ihany ny avy tamin'ny fianaran'ity mpanomponao dia mba ataovy mahita volony eny an'io ty misy taratasym-bola amin'ny anarako hosolony lanitsabonanao teny amin'ny hopitaly izy iny hosolon'ilay sara-pianarany nalainy zay misaotra betsaka tompo tera sy lasana eo an'ilay Andriamanitra naniraka anao tsy saona ho aminao koa velominao madamo nangapiano tena manana baraka manina koa moa io raha mpanarana diandrainy ihany voninahitra ny manao rery any amen zanaka nahita ihany angany eny anaka sotra ry tompo ity ny saram-pianaranao manontolo fa ahoana indray ry anako ohatra ny lasa kivy tampoka teo ianao fa nga seklany daty iny
ihany tsy malala zay ao anatin'iny ao e. Aiza ny olona nanome anao ny tiriny eny? Zoro maman asa mba tao mandroany amiko tsotra ny fetsiko teny atsy-ndreny. Zaho koa rova asa verina amiko tsotra ny fanaovana tsinitsinina ny tirenana atanao masoandro. Ka izaka nge ny tompon'ity sekitiriny eny e. Jere soniny io. Ka mitombo aminao daholo izany ny sy ny rehetra tamin'ny seky nomeny anao taloha. Endriny eny a. Fa izy. Tsy fantatro re anako. Zaho sao mihevitra fa seky avy any an-danitra iny ary sininy Jehovah ny hitany masitsika ao. Aza manany any morony eny a. Mbala zao marina fa vola be mihoatra ny lehilahintsika miaraka teny amin'ny hopitaly nge ity e. Fa aiza ho aza ka malalako. Sandrindry ary tsy afaka amin'izany ianao satria mbola zaza ary tsy nanatsafidy fa vao mainka aza nampirisianao hiala hianatra fa efa mandova rembe ho ianao. Fa hono ry Samira, vehivavy nga zany zaka malalanao izany. Fa za ve veriny fa saron-dano nambady vehivavy taka e. Ka tena vehivavy tsotra zao anie nanome an'io seky io e. Tena marina e. Aileo amiko aty daholo ny fahakamoana sy ny fahadondronana e. Fa inona koa moa sady ny mahoranao amin'izao fiainantsika izao. Efa impiry moa miteny aminao fa rehefa te hiasa ianao dia ananganako tranombarotra goavana sady mihaja kanefa dia mbola ilozanao mivarotra mifatana ran'olona eny ihany. Ka aleonao za hivarotranana sa hivarotena re? Za kosa aloha tsy hampiasa ny vola maizonao mandra-pahafatiko izany e raha mbola mavita koa ny tanako roa. Ka izy ary ny andovan'ireo arembentsika ireo e. Modorako ireo sa ariko fatany avokoa rehefa tsy tenao. Sy anaovanao azy ihany tsy raharahako fa ny ady tsotra ihany. Tsy maintsy miainga amin'ny ariary aloha vao tonga matapitrisana ka neo aloha izay varotranana ihany. Tena aloha Saranando apeo fa tsy hitako soa izay hevitra. Atiako amena moa anao ry madame Sylvia. Raha anana ny tadiavinao dia rehefa mamboly be tabe anay dia omeko izay laninao ianao. Tsy izany raha anto fa latsapananena na kamela vonjy amindria. Latsapanenena na. Ankehitriny eky voatsapako fa tsy nety nataoko andria ary latsapananena na ankehitriny. Dia izay zaika izy rova ny zava-nisy fa tsisy fiainako andria satria ohatra ny mpiravavy reta-po ampiko nitondrako andria. Misaotra kia na izany aza nefa kely Samira to mampistery ihany ny fiainanareo mianaka. Ataoko hoe na mahery sy matanjaka aza ny finoanareo an'Andriamanitra nahazy a. Dia hoe izy ve izany mamatsy volanay ozy ndry? Mety ho izany. Olona efa nitsipina zoridira. Dia rehefa eo nandeha nyvonoana ho faty dia tsisy nahita tsony na maty na velona mandrak'androany. Dia mbola azo inoana ve izany ozy indry fa anambola be amatsinanay sy nendray? Andraso kely hoe. Finona koa na lasa sain'andry tampoka teo? Ohatra ny misy ifandraisany tantaram-piainan'ny raintsika roa. Mety fandry finjavatra fotsiny ihany angamba. Ndry fotsy za mainty. Tsisy ifandraisany e. Ka mety hoe zana nahaka ny tarihan'ny mamanay fa andrina nahaka n'le tarihan'le dadatsikako. Ka tsy antsony eky izao ny problème koa. Ny ahy efa nafoky tahaka ny maty. Fa zao Latsapanenena na. Ankehitriny eky voatsapako fa tsy nety nataoko andria ary latsapananena na ankehitriny. Ay tsy mety tokoa ny mandrobaka ny anjarany hafa. Manakeo fa tsy verivaina ny fandeferana ary ny rariny sy famarinana dia tsy ho levona mandrakizay.
tsara kely rehefa mba matsapa sy miaiky ny adysoana. Mba amporofony zany dia ho tapa-kevitra ny amerany sasam-pananany navelan'ny Marcel ho an'ny Samira zanak'indry. Sao nisy ry madame Sylvie raha ny momba n'izay indray dia oka avy hatrany. Tena marina zany lazaiko anao zany ary sady izao fa tsy akandry ela intsony. Ka tena marina koa ny izany fandavana kitsirana ataoko anao izany fa tsy misy fialasalamina dia kely akory. Reto ny volanandry tamiko rova. Za mihitsy mamerina azy amindry fa tsy neny satria ny antony zava-dehibe amiko loatra ny zava-bitandry tamin'ny mianaka ka tsy ho adiniko mandra-pahafatiko. Ao ary fa ataoko andreo tokom-pananandreny meko anareo Nao mendry adahoana raha fananandray ny zanako ray manontolo dia tsy mila raha tsy hoe alalana avy amin'izy tompony ihany angamba. Izy tompony? Samira, vola be ny reto ny mendry reto mihoatra lavitra noho namonjeko anareo sady za koa ngamo ny teny hoe avy ireny ny vola fifanafokanareo angereny Tsy haina ki mampiasa an'io vola be io aleoloha izy ionina sy hipetraka amin'ireny varobarotra kely efa fanao fahitandry ireny. Zany angaka andrina Kanefa ahoana indray manahirana tokoa ny manao soan'ny mpanan-karena fa voavaly ety an-tany any. Izy tompony izay efa lasany amin'ny vary sy mifodena mandrakizay fianara sandria Sandrindra mantsy sady efa nafoko takamaty rehetra koa ny fananany. Fa mba inona avokoa ty fiavana vononareo mianakavy miamby tsy feno tsy tia vary moaka ty Tsy hoe miavina fa tsy tena andratsy re tompoko. Ary maninona koa mbola zaraina fa tsy gasana rery ihany Ary lazaiko anao ry madame Sylvie fa raha ny ratsiny tsy manapatapera dia tsisy nanao marina daholo ny olona. Fa ny soa atao amahatra tsy voavaly mandrakizay angamba fa Andriamanitra mamalaza ary izay mba fandrio. ka mihevitra koa ny amalifaty zany dry Tsy anjaran'olona ny mamaly faty fa mampafantatra ny adalana adalany fotsiny. Eny fa na ny tsy mety ataony te anontany Andria hoe maninona mifamitaka. Mamitaka Mba tsy aminondry ny ray ny zanako nanaovako sorona ny fitiavako na ny fitiavany nefa dia mbola ny vinondry ihany izy nandao ny tany tateoriana rehefa avy napatra Andria. Tapaka ny hevitra ry Sylvia fa pahalalako ny Samira zanany amin'izay ny momba azy rehetra ka anjarany no mieritreritra sisa hoe andray ny fananandrainy amindry izy na mampitandrina andrea raha ando aoka ny aferantsika lehibe mba samy hijanona sy hipetraka ho antsika mangina ihany fa raha tsy zany dia ampalalako ny ray ny zanaka indreny amin'ny varotsy mifotoko ndry mazava Zany angeky mahatonga ny tompo manao hoe manaova soa amin'ny mahantra fa izay ataonareo an'ireny dia efa ataonareo akoho. Tsy indry koa ny tompo-pandarana amin'ny fiainako rehetra fa Andriamanitra rery ihany. Velomindry ary mandehana fa mbola iaona. Raha tsy diso dia mbola manana mipetabe ilay vola ambiny an'isy andreo fianarandry iny. Fa ahoana te? Izany mantsy anaka fa efa mba leon'ny mandeha maraina koa ny tirenao mahantra anaka sady efa leon'ny taninandro mivarotra anana eny amoron-dalana isan'andro. Neny mba hereto kely aloha efa kely sisy sady efa mba ho tafita nge ny tenako dia amin'izay fotoan'izay anjarako indray mampiadana ny neny izay vao manambady. Tandremo anaka mbola tsy tafita akory ve ianao dia efa tady hivadika sy hamitaka an'ilay olona tianao sahady. Hamitaka ahoana moroneny? Ny fanaraka nareo tamin'izay fa raha vao vitanao ny fianaranao afaka 5 taona dia miverina izy ary atao amin'ny mariazinay. Izany indrindra anaka ka nahoana no mba handehanako am-pahamarinana ary neny satria fantatro fa tsy mahasoa ny tokantrano-pianambadiana ny alateto sy ny fitiava-kely dia hieraminy mba hangataka fotoana kely ahafahantsika mianaka manomana no avinao any aoriana any. Ka raha tsy manaiky an'izany izy dia mino aho fa hanome vola vetrana iny anomanana no avinao. Ka raha tsy manome koa izy neny everiko fa mba olona matahotra an'Andriamanitra sy hantra olona ihany izay olo tiako izay matoa izy natoky
ary nanome vola ahafahako manohy fianarana tamin'ireny vola efa lany tsaboako anao ireny. Ka zany anaka mba te iotra rery amin'ny herin'ny tenako manokana e. Ka mino anaka fa raha mba menao ampiasako le ambolany dia Malahelo anefa neny malalako milaza aminao fa tarakely ianao. tarakely fa ahoana? Efa momeko mba hiavotany rova amin'ny fiainana amin'ny vola sisa rehetra. Zany be sy tonga amin'ilay voalaza amin'ny baiboly manao hoe ny manana dia hanana ihany fa ny tsy manana kosa dia ny kely izay mba hananany azy esorina aminy. Aza dinao kosa nefa neny fa hoy ny tenin'ny soratra masina hoe izay mena maimaimpona dia aoka mba hanome maimaimpona. Safa moa resy anao anaka e. Sady ianao koa ny vola ka zafy afaka andehanao amin'ny fanananao. Aza manao farateny toy izany ianao neny raha tsy fionao iny mbola afaka alaina any amin'ny rova. Nefa izao ny tadidio mba navita sota amintsika ihany rova. Nandany vola seripo izy ary mbola saika hanao sorona ny tenany koa izy mba hitady vola pitahana amin'ny fianarana. Ka nahoana no Kanaka marina loatra zany fa zany adala. Izay ny mbola mahavoantsika zanak'olombelona matetika dia diso tena loatra ka tsy mahatsiaro ny soa nataon'olona. Hany ka lasa zary valifaty amin'ny raty hatrany no asetry amin'ilay olona mba nanao soa. Sotra ny tompoko fa vita somatsara iny fianarantsika dia samy tafita amin'ny tanjona izay indritsika sika. Fangamo dia vita misaorana fotsiny. Fa tadavinao mbola piny iny? Dia hoana zany toy ny fiarahantsika. Mba samy natandro tena ihany manko tsika sy ianao tanatin'izay fotoana maro izay. 5 taona be izao. Voalazanao kanefa aoka hoajaina ny fanarahana. Ekeko fa nifanaraka tokoa izao ianao samy raha. Fa natao ary fanina mba tsy handrebireben'ny hafa amin'ny fitiavana ny fiarahantsika fa tsy tena fitiavana akory. Kanefa ka nahasoantsika isanao zany satria neverin'ny olona fa tena miaraka tsikotsika dia tsisy nanelingelina tony tamin'ny resaka fitiavana. Kanefa nahasoantsika zany satria nahafahantsika nanatotosatra amin'ny faran'ny fianarantsika. fa ankehitriny kosa samira dia amafisiko aminao fa tena tianao ary mino fa tsy andahy izany ianao. Efa voalazako taminao ohatrany amboloany ry andro fa tsy tompon'ny tenako tony ange za efa manatompo e. Ary votoa zany na voaray afatra tamin'ilay olo tiako fa tonga eto fianaratsoa izy dia iona tsy hoe izay. Aza manao an'izany ianao samira dia isanao tokoa ve? Andra, marina fa tsy nitsahatra ny tory fitiavana tamiko ianao nefa tsy mbola miova ny valim-pangatahana izay nomeko anao manao hoe miankina amin'ny fanajantsika hatramin'ny farany zany, indrindrandrindra koa amin'ilay olo tiako miantoka sy mampita amin'ny fianarana. Olo tianao ve samira dia tsy mba nanana fotoana na dia indray mandeha monja mba hiaonana aminao tanatin'izay 5 taona izay. Aza manaiky ampiasain'olona zany hoa. Kanefa dia mbola nanaja ny fanarahana izy hatramin'izao ary izay efa voalazako anao izay fa efa eto. Ka nataonao tongotra fiakarana fotsiny zany bandy? Andra, tsy zazakely akory ianao fa olon-dehibe ary tsy olon'olom-poana koa fa matoa fa mba manana maîtrise en droit. Minoko fa mba handanjalanja ny fitiavanao ka hipetraka sy hijanona amin'ireo amin'ny fanarahana. Eny ary, azafady indrindra raha navavy. Izay tia tokoa mantsy adala ka zaho menao tsiny. Saraka tsika izao, hamonjy ilay olo tianao ianao kanefa mba afaka manoroka amin'ny olotra ao roa ve? Tsy avetrany ry Andra. Raha eo amin'ny takolaka roa ngamba dia meko ianao fa raha ny ankoatr'izay aleo mba ho an'ilay olo tiako rery mandrakizay. Eny ary, manaiky sambatra loatra izany olo tianao izany samira. Kanefa mba mivavao ahy mba hahita olo tiana toanao, mahatekazo tokana toanao. Satria izany koa mantsy mba tadiavin'ity tanindrazantsika antsika ity mba hitondra azy veloma ary. Andra, raha mety dia azovana ny numéro téléphone-anao Kanefa dia tsy maintsy hopoteko ny pisoko ary ny anaranao aza ho fafako atao boko mba tsiritsiry ritako lava ny vehivavy toanao. Eny tsy hita toanao marina. Veloma ianao.
tsy miantondry e. Madame Sylvie, ohatrarely latra. Ireto zavatra ireto no anadinana anao dia ny eto an-tany, tsy ho ela fa miomana. Voalohany, noterenao mba hitianao ny fokofoka nambabonao ny fananako. Nahoana? Faharoa, nampidiranao lehilahy tao anatin'ny tokantranoko dia noroahanao aho rehefa avy nampahantrainareo. Inona ny antony? Ary ny afara teny am-pitipinana fakom-bahoaka ny tenako ary nanaramanao mpamono. Mahatsiaro miadana ve ianao ankehitriny ary ho voavidinao ve ny rako? Farany, iza marina ny ray ny rova zanakao. Mila valiny maika ireo dia apetrao eto ihany ny valiny an'io alina. Martial ilay Akanga sisa nanamborana. Marcel! Fageno mbola velana e. Oralanto! Oralanto! Tadidinao ve za? Ohatrany tadidiko ihany a, indrindra ny feo. Efa voalazako anao fa za tsy mba mamitaka na mandaingy. Tamin'izay fotoan'izay dia nilaza fa tiako ianao. Tonga ary ankehitriny. Iza ary ara-fantatro. Raha tsy diso a zaka. Voalazanao. Tena marina ve? Efa nanam-piovana ve ny fanapahan-kevitra tamin'ny fotoana lasa. Mbola tsy miova omaly san'io ary mandrakizay. Mafy tika aleo marina enjeny ombo masika toy izay enjeny eritreritra. Tena tsara loatra. Kanefa dia ho afoinao amiko ve ilay tranombarotra goavana be sady mandroso io? Ary moa ve anak'izany raha ihany koa ny reninao? Afaka foky io raha nony aminao ka. Fa raha ny reniko indray tsy afaka nanakana amin'izany mihitsy izy satria heripoky manokana io. Izao anefa rova. Za tsy dia mila herim-po-behivavy andravaka ny tokantranoko milohan'ny fanambadiana. Fa tsara ry mba fanindriko raha toka miainga amin'ny tsy misy tsika ary ihany vao miara-miary. Izany dia tsara angamba raha toka omenao na averinao any amin'ny silvireninao avy koa aloha ireo herim-ponao na ny tranombarotra ny sasaranao milohan'ny andehanantsika. Afaka androa andro na 3 andro. Aleoko dorana toy izay omena azy. Ho valiko ve ity? Raha tsy ho valiko moa inona no mety iseho? Ary mba izy foana rehefa no tsy mbola mety nitrana hatramin'izao e. Ny andro dia efa manomboka memaizina ihany. Tsy maintsy valiko ihany ity fa sao ahitany-doza dia apetrako ity ihany. Fa zao ry zaka,
Any misy an'izay raha matoa mampalahelo izay iandony ianarana vao navita mananjanaka tokana izy ary vao navita ny fianarana mampitsara azy vao andro vitsivitsy izay ny zanany sitrako raha omenany reniny tranombarotra iray manontolo tsy nampoizika fa kosa ny safidinao zany a kanefa moa rehefa zay hoe mifantatrao fa mety maninona moa fa mpanaraka e dia ahoana zany ny programantsika Martial ao ambadiky ny fahafatesana ve mbola misy famiteny sy valifaty mo ny fahotako no efa mavesatra loatra ka manenjika ny tenako andro manandro andro manalina tsy mamela iaina malalaka mandrakizay ao anatin'ny fahasambarana mifona mibaboka satria efa mafy loatra ny fankalanjanako ny tenako hatramin'izay ary efa neniko hatramin'izay izay ratsy rehetra vitako Martial vonoy aho anaradianao dia aleoko maty fa tsy zakany saiko intsony ny fangiry firiana eto an-tany tsapako mantsy fa ireo arena sy vola izay no everiko fa loharan'ny paradis eto an-tany dia zava-poana ihany rehefa teo ny tsy fitiavan-janako ireo olo tiako izay nosoloako anao indray dia ny arenako sy ny zanako vavy no tetehany fa ny fitiavana tsy nisy akory fa fitaka fotsiny ihany tahaka ny namitahako anao ka aleoko tsy misy farany tsy zanakao rova mafandray ny amaranako ny fanontanianao dia tsy misy fiadanana sy filaminantsaina mandrakizay ho hitan'olona itsony ao ambadiky ny rana latsany na famonona olona Sylvie zao ary atoloren'izany olona izany ary mifanananao rehetra dia eto zany no fotoanantsika raha afaka pitso eto ihany a zay zany azafady mono a mbola misy fanontaniana tokana tiako apetraka aminao raha tsy mahadiso fa mba inona loatra ho any tena mba hitiavanao ny tenako sady tsy hafoizanao zay tenako zay tsy mbola fantatrao akory everiko angamba fa raha hitanao zay zanako zay dia mety hitovitovy aminao zao mihitsy sady koa tsy vitan'izany fa mbola amoizanao ny herim-ponao na mifanananao rehetra tsy fantatro ry zaka fa vao nahitanao dia babinao ary nanomboka teo dia tsindra raha fitiavana tsony fa dia niandry hiverenanao na hoelanao aingana kanjo moa zao tsika tafahoana ihany isaraka tika saraka vetivety fa azadiny le fotoanantsika raha pitso eto ihany firy moa alao misivy maray zay atapio any raha iraisana angamba marina raha tsy mety ho isan'ny zanako ihany ty kanefa sorisy mianaka mety ho gaga angaminareo raha lazako zao vaovao zao kanefa moa atahoana fa tsy maintsy mandahoanareo mianaka ny tenako fa hoaisindriry rova eno ary neny andeha hanambady ary izy mianaka ao fa hoatolotra anao daholo ny tranombarotra sy momba azy rehetra ary ny atao taratasy makasika azy rehetrarehetra tiana clé dia mampipio aty mamayando mandra-pahitandry aza ary mba izy tampotampoka neky izany sarotra amiko ny anazavana anareo mianaka momba azy satria izay mantsy
efa mifanaraka fa tsy ampahafantarina n'izaniza momba azy. Iny fa na dia ny anarany fotsiny aza. Tsy afeniko anareo mianaka fa na ny tena koa zany dia tsy mahafantatra na inona momba an'io e. Afa-tsy ny anarany fiantsoana azy fotsiny dia izay. Zany hoe raha azoko zany dia olona tsy mipetraka eto fianaratsoa io fa avy lavitra. Ndry zany any ery Samira ka ohatra nefa mandray ny asa mampitsara ndry sahady e. Fa mba iza aloha ny anaran'izany olo izany rova? Efa voalazako fa tsy azo atoro an'izaniza hatramin'ny anarany hoa. Fa iza nefa na eno sy ahitandry eo rova? Sa lasa tsy matoky anay mianaka indray ndry ty ankehitriny? Tsy azo atao ny finaritry ny loha samangina fa andriamanitra ao an-tampony koa mba jerena ary izy mianaka. Efa natandrina tsy hampirafy azy ve ny tenako nandritra amin'ny fotoana maharitra. Ka izay andro sy fotoana kely sisa andrasana ve dia hamadika azy amin'ny fitononana ny anarany a? Tsy a? Marina ny anao anaka fa zao ary atolory ihany fanananao a fa vonona ny indray an'izany satria vokatry ny atsembondry ireny. Raha misy moa ny farasendrina amin'ny tokantrano sanatriavina dia vonona ny amerina azy amindrindray. Ny aina koa moa tsy mifametranaka ka na maty azy dia io samirara vavindry no andraisandry azy indray no rinany. Mety koa izay raha ohatra tena tapa-kevitra ny tsy maintsy andeha andry. Tsoriko amin'jery rova fa tena malahelo tokoa mifoko amin'izao diandry tsy fantatra na hoaiza izao. Nefa tsy maintsy mitsotra anao indray izay sineny na dia noho ny soa vitandry taminay fotsiny azy. Marina izany anaka. Tsara mantsy ny fanaovana ka rariny raha tsy fankafoy. Kanefa na izany aza dia mbola misy manateny izay mianaka fa boribory ny tany ka mbola eona ihany sika. Koa maleova malasana sombiny aiko. Ny tompo anaiky tadanandria ary ny sandriny mahery arondry manoloana an'ireo asany maizina mba sanatrika izy. Misaotra kia. Anio dia atoro aty aminareo mianaka fa raha-pitsy maraina vao mody sady manao velomany mama. Fa hono anaka. Efa mba mifakazo tokoa moa nareo mianaka ankehitriny. Mbola tahaka ny omaly tsy miova ary vao mahay mitombo aza mifankalako azy. Fa zany hoe mety zao farafahatan'ny tenako izao angamba dia tsy maintsy mifanao veloma ihany izay mianaka e. Raha azoko re zany dia mbola tsy malalininina amindry andeha anambatsy andro indry rova e. Izany indrindra sady mbola aiza koa ny ahazo azy e. Asa manao an'izany ianao anaka. Marina fa nanao ny tsy nety taminao angamba ny reninao. Nefa tavoatsanao foana anaka fa na ratsy na tsara dia reninao foana. Sady omeny isany tsara koa nefa ianao e. Ka noho izany anaka dia amin'izay vitanao tamin'izay ka mandefera ary mangatatsotrana avy aminy. Marina kia izany a, izay tsy miady olom-bodo fa izay tory fo mpamosavy. Ary tsarofo koa fa raha mahay mamela eloko etỳ an-tany ndry dia voavela koa ny eloko indry raha izay tonga any ambany trano. Ary raha sanatriako moa ka efa maly ratsy ny olo zanak'olombelona etỳ an-tany dia mba hanao ahoana nefa raha ny fiainan'izao tontolo izao manoloana ny fitsaran'ilay ray any an-danitra. Eny ary misaotra anareo mianaka fa dia tena reny sy raha vavy tokoa no nandraisanareo fa tsy namana fotsiny. Samy mahereza dia samy mivavaka ho an'ity fiainana mandalo feno mistera etỳ an-tany ity. Marana ihany ty andro tsy nody rova tena efa mitombo ny fankalanjanako aka manangatra ve no aty sa irova zanako mihitsy no manao sanga mahery ka maray tetika amin'ireo fahavalo mampanao antony taratasy hafa hafa tony. Tsara koa ngamba ny lazako aminareo roa vavy amin'izay fa ho tanterana tsy ho ela amin'ny mariazinay sy toany. Tsara koa izany tapa-kevitra ihany izany neny a. Ela koa nge nijaliny indrangahy andrasany sitrapony neny anambady izay. Eno ary Samira, na za koa aza ny mba nahita ny fitalaon'ny indrangahy iny teny an-tsena mba hoe hivadiana zareo e. Fa ina aloha ny tena natapa-kevitra amin'ny mama ihany anambady azy tampoka teo e. Tsy tampoka kirova fa efa voadiniko hatramin'ny ela. Ihany efa niteny fa tsy anambady raha tsy tafitako soma tsara ny zanako e. Saotra ary ny malala tafita tokoa ka efa andrengaza mampitsara tsy ho e. Zany ve tsy araka hivoaka anambady avokoa tsika telo mianaka. Zany indrindra satria efa laza tamiko izy fa aroso tsy ho ela hono ny mariazinay. Efa nahita azy tokoa ngandry? Eno mbola tsy nahita azy mivantana fa mifako telefônina fotsiny izay.
Efa dondona mihitsy koronely izany. Ino akery Samira? Zany dia averana ny antsika. Ny nareo aloha sao dia mbola ho ely e. Ny anay izany nge ka andro sisa no isainy e. Satria tokoa moa fa tratrako ny vanoloka tamin'ny zanako izy. Tena tsy mody rova. Sambany teo amin'ny fiainany mba miala mandry. Ary le taratasy io mba nisy nakatao ihany. Sahiry sy mianaka. Samy mitondra mbavaka an'ity fiainana mandalo tia. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola iona ihany sika. Tena mampalahelo ahy iny Gasy. Kanefa tao ahoana moa. To zary lasa Akanga sisa nanamborana izy ka dia lasa mirenireny fotsiny tsy fantatra hoe aiza na aiza. Tena tsy eo tsony le taratasy. Tena nisy naka tokoa. Neny tsy matokolony loatra izany olona milazana ambady an-drovo izany. Nahoana moa rovany tsy mba sain'ny teny antsika momba azy, efa na dia ny anarany fotsiny ihany aza. Eny tokoa alasa saina tokoa anaka. So dia mba misy tetika hafa mba hatikotrehan'izany olona hiaraka amin'izany ary. Aleo izany io mana vetivety dia andeha. Fa andeha ho aiza anaka? Ho arahako izay alehany fa tsy avelako matimaty foana any izy. Ary haingaikaingana ary anaka. Sady izy koa ne mbola andehanao veloman'ny reniny e. Dia aleo aloha izany io mana vetivety ny any nefa na izany anaka dia mba mailimay ihany. Dia andro iny manomboka mitongodia azy. Dia zarery izany ny tebiteby eto. Andeha ary mety tsy hiverina tsony. Azarana ranomasy ry maman ny lalako fa mbola liafitra ny diako a. Mivavahama foana fotsiny ry nena. Izay bizora lasa lavitra. Mahiresa sombony aiko a. Ny tompony ombanareo roa ary ny sandry mahery aronareo. Tsy firanao fa andeha hanambady raha tena tia marina ianao. Hanambady? Sao mba tsy rariny loatra anaka. Fa nahoana kosa moa ry maman? Ianao nanambady, nampahantrahanao sy nyvinonao, nefa dia mbola neverinao fa ho rariny ihany. Ka nahoana no rehefa mba tojo amin'ny anjara koa ka andeha, dia lazainao fa tsy rariny tsotro izao. Veloma. Rova. Sefa lasa? Tena misy zavatra tsy mahasafa ihany fa aleo koa mba iomana dia arahako avy aty aoriana reny. Sady iza koa ny tadiavinisy rova avy asa saina rehetra. Mifona anaka. Mety izy ianao ianao e. Manomboka izao dia lazako aminao avokoa ny marina rehetra. Alohan'ny andazanao ny tirenao mahantra. Meno anao ary a. Ary mitsangana teo anao ry maman a. Andriamanitra tokana ihany tokony andoliana fa tsy izay olombelona tahaka. Dia meno anao a. Tena marina izany anaka. Tsy afaka ny amitaka anao intsony amin'izao ora faran'izao satria mba tsy vita pasana ny nenako. Fa ahoana no mahatonga an'izany ry maman? Tsy azoko sady tsy mampino. Dia mama ihany izany ilay vehivavy nanetry tena nanao sorona fitsavany mba tsy hamonoanao indray izany. Eny anaka. Iraky ny maty aza mba nanao soa azy ireo hatramin'ny farany. Hany ka nantranombarotra kely teo an-tanako aza natolotro azy ireo avokoa. Fa ianao kosa ry maman a. Tsy njao ireo vokatry ny saindratsinao fa tsy maintsy mandeha azao dia izao. Rova, fangaviko farany aminao raha mba sitraka ao. Lazao. Rova, andeha hanambady fa ianao dia tsy mba nasianao an'ity renao mahantra izany salova tavan'izany olaka avady anao izany.
Ke fa nilazay koa sy fakamboty resirina fefa maty ianao. Andray rova dia efa faty mitsangana fotsiny izany fampiranao ato tokantrano ato hatramin'izay. Vita vintinao fa andeha e. Mangavinao ary rova mba hitondra ny fitofinao rehetra fa asa mandeha amin'izao. Ary farany ny any tsy mifametra. Za koa hiala amin'ity toerana feno fangiry firena ty fa ho eo ny samy raha daholo ny arena sisa rehetra. Tsy tokony anjaran'izay naka ve ny mamerina e? Eny ary anaka raha izay ny sitrakao. Satria sika olombelona ihany ry maman miloloha lanitra ka mety ho lena ary mandeha tany ka tsy maintsy solafaka. Tsy misy olona tsy diso koa fa izay mikely bebe manao ny ratsy fataony hatrany farany no melohana mandrakizay. Ko mamela anao ary maman ary ianao koa ilaiko mba mamela ny atsoko rehetra vitako napalahelo anao hatramin'izay. Misaotra anaka tsy nampoiziko ary namelanao ny foko rehetra koa ary misaotra anao koa namelana. Maman tsoforanao amin'izay ty zanakao mahandro haka fitafiko rehetra dia andeha. Tsotranao anaka mahaly Jehova manasana Andriamanitra ny hitantana ny dianao tsy ho solafaka amin'izay ele ary mitsangana ary mandehana andidy ianao ahita ny tony ary kapa ahita ny vanina. Io eny fa miandry so ihany aloha fa lalakely ty fa raha rabe na nahirana tonga dia niraisiny tamin'ny fiara eo io dia lasa efa mba vonona koa nefa ny taksi ny faiko anjehako azy raha ohatra ka izany ny seho. Io Samira tsy lavitra eto koa izany rova. Fa tsy ho avy ianao? Ty rova za tsy mba fandainga. Misaotra. Eny ampy ako izay fotoana maharitra ny andrasanao azy zay. Enina dia tsy nahazo volana dia ariary tamiko azy ianao dia tsy niova tamin'ny dina izay nifanaovantsika ka naharitra hatramin'ny farany. Satria tsy nivola makarena ny tiavako anao. Fa hono ary rova mba azonao lazaina amiko ve? Tamin'ny voalohany dia tsoriko aminao fa saika nataoko fitaovana entina handosirako ny reniko fotsiny ianao. Fa rehefa nahita ny alamem-pananao dia sy ny fotoana ny ianao dia tombo azy tena ny fitiavako. Marina raha tsy marsialina mihitsy ty. Ohatra ny eo mihitsy ny ilay akanjo nanaovany tamin'ny anainy eo nafarany. Ny aho kosa rova dia toy ny zanako no nieverako anao fa mba hierovako ny tenanao tsy ho potipotika foana amin'ny resaka fitiavana dia noho ny olana izay mianjady aminao indrindra dia tsy maintsy fitiavana ihany no nampanatenako anao. Andray kosa raha azoko izany dia mbola fitaka amin'ny bevavy izao taonao azo fa tsy tena fitiavana akory. Tsy rova ienoinao tsara aloha za. Ka ianao ta dia vadika ka. Tsy izany fa izao ampy nahatsapako fitiavanao ahy izay zavatra vitanao nandritra izay fotoana izay ary nahatsapako fa mahatotsaina tokoa ianao na dia mbola zaza azy ka everiko fa raha tena anjarantsika ny hiaraka dia hifanambaditsika. Ve mba izay fa ina aloha tena natapa-kevitra anao hanambady aho. Tsoriko eo aminao anefa aloha marina fa efa miteraka ary tena mitovy-taona aminao ny zanako. Tsy mampaninina ahy izany e ary mbola tsy mampiova ny fitiavako anao. Tsy afaka ny fanambady izay sy ny renin-janako. Eny fa na dia tiako aza ny reny tamin'izany andro izany. Tsy inona akory ny antony fa noho ny setrasetra ny hafa izay tsy izy aty akory fa ny reninao ihany. Ianao izany tatany Samira? Eny eo indrindritsika izao. Tsoriko eo aminao aloha fa tena tiako iandro ary tena nieritreretiko mihitsy ny tena hanambady azy. Natsaiko hatramin'ny farany izy kanefa indrisy fanamadika.
noho ny fahafantarako ny zavatra rehetrarehetra io fantatra fa tsy nanahajahatra amin'ny farany izy ary tsy haintsony fona. Oka fa mazava. Zay zany tena natapa-kevitra anao anambady aho. Kanefa tsorika aminao fa mbola nisalasala hatramin'ny ora farany ary voaporofoko tamin'ny taratasy izay nomeny Silvireninao fa ay tena tsy zanako tokoa ianao. Isa zany ny raiko? Joany no anarany. Joany? Joany. Sa kosa anarana tsy anarana mitovy fa tena i Joany ilay anambady ary atao mariazy amin'ny ando reny ny zanako mihitsy. Io akanjo sy fomba fitafinao tena tsy foiny. Ndraso fa anatonako eny. Zay indrindra, eo indrindra tsika izao.